Hotoizantsika amin'ny resaka taranja ho an'olo tokana kosa ny fandarana amin'ity arivariva ty ny taranja kickboxing no hoentsika manokatra izany taranja an'olo tokana izany totosa teny amin'ny EPP Ambanidia Sarika androany tontolo ny fifaninanana kickboxing nikarakarain'ny club Antsisika katrikady misy 30 be zao moa no entina nanamarika ity fifaninanana nikarakarain'ny club Sisika ity. Fombiazana tanteraka no azon'ny club Sisika na ny Centre International des Sports de Combat androany teny amin'ny EPP Ambanidia Sarika tamin'ny katrikady taranja kickboxing nikarakarainy. Katrikady 30 be zao tokoa mantsy no natao tamin'izany hetsika izany ka nandraisana club enina anjara dia ny 3FB, GOSPN, AFKM, AFKB, ezaka ary ny Sisika mpikarakara. Raha ny nambarany Alexandre Kotonandrasana filohan'ity club ity dia tanjon'izy ireo amin'izao hetsika izao ny nazatra ireo mpikatroka hiakatra ringy ao anatin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Eo ihany koa ny fanomana azy ireo hiatrika ny fifaninanana eo anivon'ny ligina Analamanga. Taorian'ny fahombiazana azony iny moa dia manana vinavina nandeha any Tomasina anao fihaonana ara-piralahiana amin'ireo ekipa any toerana ny Sisika. Tamin'ny ankapobeny dia nanjakan'ny mpikatroka vao amin'ny Sisika ity fifaninanana androany ity, vokatra izay manapirofo ny firoborobon'ity club ity.